Kairon. Mamerina fiarabanana indray ny tenako. Faly ery mahita ny Kairon, ina vaovao ny Kairon. Za koa faly be. Tadreo sao dia miteny hoe zato sy mila. Non, tsy hoe zato sy mila mila be misy orona tsara zay afaka alefatsika ve le mikasika le hoe zato sy mila mba ho fantatry ny mpiaino aloha sy mpijery mpanahaka ny TVM amin'izao ataondro zao hoe ohatry ny ahoana marina le Kairon zato sy mila. Alô comandão, alô comandão, alô comandão. Se o piazza c'hanno galana usata mrai amangeni que e noi rifamamo matretti e zafo nangenu vo fela che azimu diancia marina si panao desire Rotuki non recciato fitta che fa bezza cagna con i vita que Alta casello ne di que Smerti fa le con chissà che Rotuki non recciato fitta che fa bezza cagna con i vita que Alta casello ne di que Mille fa matti ciabe That's mille fa le comandé That's mille fa le comandé Tata quel En fait, ni lazalazani tonkirinya, le izy tsy tatara-piaina quoi. So de matetika manko zay foana ny fanontaniana apetrakin'olona dia laoko tonga dia za no miteny alohan'ny anontanianareo an'ilay izy sao dia hoe za mombana fa iny rinya nisy mpamorokira anankiray zay Yumi Kelash dia izy ny tompon'ilay hira dia tatara-piainany zany iny angamba fa tsy haiko za tsy nitralala tamin'izay fa ianao ve mamorokira oui mamorokira ohatry ny irako voalohany indrindra nahafantarana anazy eo tamin'ny 18 ans fa za zao nanoratra anazy lena irako voalohany indrindra nanomboako ny carrière ko anisany nahafantarana en tant que Kairon tamin'ny 6 ans passé las za zao nanoratra anazy les paroles antiko teneny 6 ans passé las 6 ans passé là. Fa tsy 6 ans passé wavy. Fa tsy 6 ans passé wavy. C'est un titre tsy chanté fa titre le slow. Hira voalohany kosa very Kairon dia diso fianté fa tonga tena zay kosa kasay zao no azoko lazaina hoe tatarako ndraiky kosa aloha somary ohatry ny voadona kely aty amin'ny fiainana ohatran'ny olona rehetrarehetra tena mbo tsy vanina koa zany dia mba bon ningaty hoe inspiration dia nanoratra dia zay fa ny anazy Kairon saika antaniko hoe inona natonga le anarana hoe Kairon natonga le anarana hoe Kairon satria antso any amin'ny Sky One ie bon ny zokinay vavy niteny fotsiny hoe zaho izy raha ohatra miteraka un jour dia ataoko Kairon tiako be raha zay ny anarany zanako oza ohatrany tiako be ohatrany accrocheur be le non dia za mpakafy ania be ania pihira dia zay nampatonga an'le dia zanaky ania nefa Johan dia en tant qu'artiste nefa ianao manana libre choix be hoe manana nom d'artiste ohatra zao hoe mais za zao ohatra hoe Mandasoa zao ohatra ny anarana dia tamin'izao nangalana le anarana dia ohatra zay zany zao ny anahako hoe zay tatarana zay anarana anankiroa zay satria tena olona tena tiako daholo reo dia zay nangalako an'le prénom anankiroa Kairon Johan mo le Raj satria nom de famille ko Raj Narson fa tsy hoe anarana karana dia zay mahatonga an'le Kairon Raj anazy zao Kairon letretika tamin'ny anarana hoe Kairon hoe nisy olona fantatrao hoe Ron ny anarany dia nitsongony Ron ianao dia hoe Kairon koa non zay le izy ono amin'ny mpanakanto anao amin'ny mpihira anao misy gadona ve manavanana anao kokoa sady ataonao daholo rehefa gadona rehetra amin'ny mpanakanto alongany amin'ny lafiny anankiray tsy dia tokony hoe tena mifidy gadona loatra rehefa artiste fa mila foana polyvalent dia ohatrana manokana za zao miezaka be mihitsy polyvalent ohatra ny rehitanareo teo iny zao za tsy mila hatramin'izay zao za mbola tsy nao genre na musique ohatrany iny manko afrobeat zany gadokira vaovao amin'izao mihitsy ny vao en vogue dia nandramina fotsiny le izy comme ça tamin'le studio dia iny nivoakany ohatran'iny fa ny tena ohatrany hoe nanavanana anahy hatramin'izay resaka slow
slow, genre un peu soul, jazzy, genre rien zany. Fa puis après on a les carrières non plus manao zavatra de mila miso diversifier amina karazana gatokira maromaro. De ohatra ao anatin'ny album ko raha ohatra hoe miaino le album de hita mihitsy zay karazana satria za manao R&B, manao soul, manao reggae roots, misy tena ohatra hoe apozin'olona ahoana koa renao za manao an'izany. De misy un peu non ça tsy manao kilalaka fa manao décalé, manao un peu quelque chose comme ça. Raha vao mbola hitako zany hoe tratrako les performances fa tsy mampime de ataoko fa raha vita kosa hoe tena tsy mety aminahy de je laisse mpanakanto ianao zao saika antaniky Kairon tam'le clipnao nandeha teo le 700 000 teo ianao tam'le tobana le rano iny ve tsy voantazo na voangripa tao aorinany tena voangripa mihitsy fa zay re izy en tant qu'artiste enao zany mila misakra kely foana matetika rehefa manao raky tsara ohatran'ireny tsy tena mieritreritra ho an'ny tenanao enao fa ho an'le zavatra avoakanao en public rehefa aveo hoe ina ny ampatsara an'le izy de zay zao nitany malagasy concept amona anao an'le clip de isaorako anazy manokana de matetika moa za rehefa en plein tournage de proposenana foana fotsiny hoe ohatran'izao ohatr'izao ny ataontsika ampatsara an'le izy fa za tsy tia manao zatra hoe compliqué be fa ohatran'ireny fa tena nangatsika tamin'iny tena lena daholo zay mety ho lena rehetra taty aminahy amin'ny orana artificiel be satria andro mipoaka be iny ny orana artificiel iny ny olona firy teo nanondraka anao tamin'iny anakefatra de avy any ambony efatra avy any météo zany reny safotra izy reny non tsy avy any météo fa ohatrany hoe misy un peu ohatry balcon kely eo ambony de zay aty ambany de le cadrage avy any ambany mitifitra le sary de alefa le izy de za raha tamin'iny tsy ohatrany sepotra kely mihitsy tamin'iny de ohatry nanao kely ohatry zay raha miremarque kely amin'iny clip iny tena misy taona tonga de izy naturel tsara koa oui naturel tsara fa tena glacé manana mpanakanto ve Kairon hoe akafizy akotrany any amo za mazava ho azy hoe mpanakanto malagasy hitany Kairon hoe tena mahafinaritra ny ataony ankoatrany Elsy antsoko mpanakanto malagasy be dehibe ny tena akafiziko tsy maintsy misy akafizina foana moa na en tant qu'artiste fa ny tena akafiziko manokana zao ary sura fa akafizany be sy maro bodo zay isaorako manokana eto ihany koa bodo satria bodo tena anisan'ny nanampy be dehibe tampahako tamin'ny carrièrako nampiofana anahy teo amin'ny resaka vocal sy ny teo mozika mihitsy indrindra vocalise apparition fomba firana technique vocale et tout de tansomena tiako be koa zavatra ataony prestation moa izy raha toko manampy anahy so tansomena manana eo amin'ny ambony scène izy manana zay énergie be de reny zany tena nisany ohatrany hoe za tsy hoe anao ohatra anazy fa ny zavatra tsara any aman'olona azonao alaina foana de ampinao zany hoe rehefa misy ny travail de afaka miketrika foana hoe inona koa iny azoko atao rehefa zany eo amin'ny toerany eo afaka mba asiany Kairon iram-body kely tsy nanomana sa zay mihitsy le tena hoe mety ny artiste angavaka le manao na tsy manomana ary inona ohatra le iram-body ohatra ny BDB ohatrany hoe refoko isa roa telo savidiko ny otsy ianao tsy anjerina fatotra tsy lahatra ny akaikinao fa safidy tsotra izao fity matotra no tsapako ao ka nino naiseo de wewani lanao kaza manaifa izao tsy afo ianao zay improvisation kely tampotampoka fotsiny tena ao tsara tena tena ohatra to de niakatra tery amin'ny plafond tery zay de dona tam'le jiro tery tonga de onao azafady programme anao zao tournée misy oui ny akaiky indrindra angamany alohany amin'ny 4 juin 4 juin Africaville de aveo ny 11 à Full Pointe de verina kely eto Tana zay de mandeha indray zay 17 sy 23 any Mananjary fa reo zany presque en plein air daholo foana le spectacle
dia miaraka amin'ny artiste moa le izy fa mbola tsy mivory zay dia mbola tsy fantatro hoe izy daholo le artiste any fa tamin'ny organisateur fotsiny no resaka taminahy zay mbola isaorako etrany satria malagasy concept le nanohanana tamin'ny clipko rakitsariko farany teo iny vaovao tamin'ity 2017 ty no anisany amin'ny organisateur io zany mikarakara an'ilay tournée koa tanana kely ho atsika ny Brickaville full point mananjary manaraka atsika amin'izao fotoana izao fa ho avy ihany Kairon dia tiako tsindrina kely koa Kairon dia finainy koa avy ihany ao anaty tiako tsindrina kely ao anaty Facebook tsika efa mandeha any anaty YouTube any koa tsika efa mandeha misy namana any Andilambato any mpanaraka atsika nandefa afatra moa izy tao anaty Facebook tao kokoa any Gaëtan Kazaraketa namana any Andilambato any ok i Kairon tsy mialo eo anao fa mba miaraka aminay eo afaka manao kokoke afaka manao misy namako any La Réunion meilleur amiako zay manaraka antsy fandarantsika izy amin'izao vao niteny taminahako teo izy tao mbatsika tao miandry dia kokoa manokana ho an'ny Diane sy mivady amanjana dia Diane ao miaraka Diane tandray amin'izao vo fotsiny izy dia manjary vo Diane coucou Diane ok